Hafatra ho an'ny vahoaka tany Fianarantsoa no hitsakitsahany mpitondra indray ny demokrasia. Antananarivo renivohitra, difotry ny fako. Fety ny voalohan'ny volana Novambra, ny enan'ny mpanjifa voninkazo noho ny fahasahiranana. Tompoko lahy sy tompoko vavy dia mbola pirapifaliana hatrany no hitsidiako ny tokantranonao amin'izao aliny sabotsy faran'ny volana Oktobra taona 2022 izao manolotra ny araba no sady manasanao ampanajana ihany koa ny anaraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany. Efa narahantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo ny mahakasika indrindra ny tatitra izay nokasain'ny solombavam-bahoaka aty matany Fianarantsoa tany. Hoarahantsika eo hatrany ny mahakasika izany rehefa vonona ny sary fa ny anomboantsika ny vaovao ary aloha amin'izao alina izao dia tsy mbola ny vaha mihitsy ny olona ny fako eto Antananarivo renivohitra hatramin'izao na dia efa imbetsaka aza no naverimberina teto amin'ny fahitalavitry ny MBS fotsiny ohatra. Izay fokotany ale rehetra dia saika difotry ny fako avokoa anisan'ny manampitrotraka ny olandrano sy ny jiro ho any imponina Antananarivo. Fanadiadiana eo amin'ny sary sy rindran'ny sary ny Andry Rakotomalala. Saika matetika no mitatitra ny olana fako eto Antananarivo izahay. Efa mambolana tokoa izay no ny ainan'ny fako misavovona toy izao ny mponina Antananarivo. Efa difotry ny fako mihitsy ireo dabapako ka mila tsy ho tazana intsony. Izay fokotany nandehananay androany dia toy izao avokoa: Namontana, Anosy-be, Andavamamba, Ilan'ny vato ary Anosy-patrana. Tsy manampidina ireo vahoaka Antananarivo fa tsy maintsy miaina amin'ny fako toy izao. Mety eo an'ny mety tava-bolana teo ngamany izay tsy nanay. Reny rano reny zao dia efa tenenany olona mbola manary foana. Nanao azy teo. Nefa amin'ny maraina eto mamafa an'ity fa tena feno rano be foana tsy afa manotra. Le olona an'keo efa tena eo ary le olona dia tsy menatra izy toa dia eo no pipi. Tenenay le olona dia tsy mety le olona efa zatra dia manao eo foana. Tsy izy mpanjoaka izany efa eo dia mitambatsy eo foana io. Efa tapa-bolana zao eny teo mena maloto. Tsy izy mpanjoaka mena maloto tsy zovony ataona eto. Mamofona. Ary tena mamofona mihitsy. Zay tsy zatsa fa zao ny tidy zareo dia zao ny ainana eto. Fa zay tsy zatsa an'izao. Tsy mety zao ara tsy mety aminena mahita ny eo ara. Eto zany mamofona eto. Mamofona avy amin'ny fotsiny eto zany. Tsisy eto ohatran'ny somary andalova fotsiny. Saika efa 2 herinandro ngamba zay tsisy nandro. Ga hita fa fitediavana eto dia tsy mety miafy eto ianao. Aiza ho aiza ny fandraisana andraikitra. Nahoana no tsy ampiasaina ireny fitaovana naranto tamin'ny fandraisana ny fitondrany ireny? Aiza ny velorano ny fanaovana tamponina Antananarivo? Eo amin'ny vaovaony sosialy sy ny fiariana hatrany dia 7 volana izay no niaina tao anatin'ny amiana ara-pahasalamana sy ny fiboana isika teto Madagasikara. Maro ireo fiariana niaina mivantana ny krizy, isan'izany ohatra ny varotra. Fa nananaona tokoa ary ny tsena hatramin'izay nivoahana tao anatin'ny amiana izay. Nanontany mpivarotra teny Analakely teny ary izahay androany. Fanadiadiana eo amin'ny sary sy rindran'ny sary ny Andry Rakotomalala hatrany. Tapitra voakasiky ny Covid-19 avokoa rehefa fiariana teto Madagasikara. Anisan'ny tena voakasika mivantana tamin'izany ny varotra. Fa nanahoana tokoa ary ny tsena taorian'izay fiboana sy amiana ara-pahasalamana izay. Tena le tsena taloha zany mbola azo ranana fa amin'izao tena tsy misy mihitsy. Tsisy sarotsarotra be mihitsy mandrairay sy roa fotsiny sany ataonay. Fa taloha ny lafo. Fa taloha zay indraindray mahita 10, 15 tena indraindray tena mandeha fa zao 3 sy 4 zarara fa raisina. Le fivoana ve sy miaina le kapoka misy zany, le kapoka zany zao minamboamboarina. Le autaoriana ny confinement zany tsena tena tsisy mahitsy satria tena tsy malafo. Eritserety dia davina anjoany, hoanina anjoany. Zay arahana tsosa, ny fatsano, ny okolazin'ny ekizy, ninona etsy andaniny daholo nefa tsy malafo ianao anatin'izay nefa mba mitady kely indray ianao dia enjehana ohatsy le mpangalatsy ireny no mahazo anay. Manampitrotraka ny olana mpivarotra ety ihany koa ny fangalam-piery izay ataon'izy ireo amin'ny komina. Nandehandeha tsena alohan'ny confinement. Fa ny amin'izao zany tena mafy ny tsianay ety amin'ny sisin-dalana amin'izao. Amin'izao zay ohatsy nireny enjehana mandrapahatonga eny ampita izao zay enjehana ohatsy nireny. Minna manendrika anay. Nefa zay mamamely ny zanaka kely. Minna misy.
saika toy izao isan'andro ny zava-misy aty. Zay zarara malafo 5 000 rehefa ila tsy hita aty amin'ny sisin-dalana ny ankizy tsy mihinana zay zao enjehana ohatra zao zay ary tena ifanendrehana ohatran'ireny mangalatsy reny zay entana lasany dia tsy hita nefa ianao raha mba manana 2 alina 3 alina dia iny zany mba ampiasaina kely mba hivarotana mba ampitombona melomana ny ankizy kely ny orinasa midy zay tsy mahitana dia atao hoe asa tsanona dia mamafalalana ara tsy misy asa zay mijaly zay dia ohatra zao mahazo anay ety tena mijaly mivarotra amoron-dalana satria mampiasa zao zay 5 alina 9 alina dia nefa ny tena tsojainy anaova municipal anay ety amin'ny sisin-dalana lasa ny entana nefa izay entana lasa tsisy miverina dia raha 5 alina nefa ny ampiasainay tonga iny ao amin'ny lapa lasa ny entanay ao amin'ny lapa andoavana ray hetsy ilay entana voavoaka nefa masikarenanay raha tsisy ray hetsy. Fa andeha ho antoamasina kosa sika amin'ity toy ny vaovao manaraka ity dia nisy ny valandresaka natao an'ny mpanao gazety nataony antoko politika gasy mifankaty tany Toamasina tany. Nambaran'izy ireo tamin'izany fa isatra ny olana eto amin'ny firenena raha toa ka tsy hajain'ny mpitondra fanjakana ny lalàna misy sy manakery. Anisan'izany ny fametrahana ny fizakantena isa-paritra. MBS Toamasina no nanao ny fanadihadiana tateriny Asinandriamalala sy Andry Rakotomalala. Efa saika manana governoram-paritra avokoa ireo faritra sasany eto Madagasikara. Atreto dia tsy hita mazava ny tena fampandrosoana sy ny asa vitan'izy ireo. Miakin-doha loatra any amin'ny fitondrana fohibe izy ireo. Eny fa na ny vola ampiasaina ao amin'ny faritra misy azy ireo aza. Mivangongo loatra any amin'ny fitondrana fohibe ny fahefana ka ilaina ny famparitahana izany. Tsisy filaminana eto raha tsy mipetraka io fizakantena ara-bola sy ara-pitantanana isam-paritra io. Efa voasoratra agnatin'ny lanam-pandrenana izy io kanefa ny mpitondra hatramin'izay tsisy magnatanteraka azy. Dia io zany no mahatonga ny krizy miverimberina eto Madagasikara. Dia mbola manamafy zany zay fa hoe tsy misy fandrosoana eto raha tsy samby mampiasa ny volany ny faritra 220 ka ny 50 isan-jato ny vola miditra amin'ny faritra mijanona amin'ny faritra ary ny 50 isan-jato no ampiakarana any amin'ny fanjakana fohibe. Tsisy fampandrosoana vaniny eto raha tokany mbola politika fitondrana fohibe hatrany no mibaiko ny isa-paritra ho hatrany ny antoko gasy mifankaty. Fa ny vaovao manodidina ny fifidianana aloholona kosa indray no entina aminao manaraka atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity dia mitondra ny fahitana izany ary namoaka fanambarana ny avy amin'ny safidy vovonana iray ivondrona ireo firaisamonim-pirenena manara-maso ny fizotra ny fifidianana sy ny fikarakarana izany eto Madagasikara. Betsaka ny aya hitan'ity vovonana ity amin'ny fiodinana amin'ny fifidianana aloholona ny faraiky 12 ny volana Desambra izao sy ny vokatra izany ao aoriana kely ao. Raha vora zafy mahenina Andry Rakotomalala. Tsy mbola nisy teto amin'ny tantaran'i Madagasikara raha tsy tamin'izao fitondrana izao. Misongadina ny filatsan'ny kandida aloholona avy amin'ny antoko politika akaiky ny fitondrana izay 750 isan-jato. Noho ny tsy fandraisana anjara ny avy amin'ny antoko mpanohitra nefa mety anointoina ny fifandanjana-kely eo anivon'ny antenimieran-dolona izany. Ny antoko mpanohitra izay nanao fanambarana fa tsy androtsaka kandida ary tsy andray anjara ny fifidianana ireo mpividy vaventin'ny antoko noho ny tsy fanarahan-dalàna anaovana mboletra ny fifidianana amin'ny Desambra. Novoboasan'ny safidy fikambanana mpanara-maso ny fifidianana ny endriky ny tontolo politika misy eto amin'ny firenena. Raha ny fifidianana aloholona tsy mahaliana ny antoko politika izany hatramin'ny taona 2014 telopolo monja ny antoko politika sy ireo tsy miankina nanolotra kandida. Antoko politika 4 nanolotra kandida teo anivon'ny faritany 4 ary ny 2 hafa nandray anjara teo anivon'ny faritany 2. Kandida 4 raha kely indrindra no nirotsaka isaky ny faritany. Ho an'ny fifidianana amin'ny volana Desambra ity taona ity, misy 410 lisitra kandida avy amin'ny antoko politika sy tsy miankina 4 ka antoko politika iray monja no nahavita nanolotra kandida teo anivon'ny faritany rehetra. Manodidina ny iray hatramin'ny 3 no lisitra ny kandida isaky ny faritany. Tsy lazaina intsony ny fienany tapa-avitry amin'ny fidy noho ny tsy fatokisany voakintsony ny fifidianana ve sa noho ny tahotra ny alabato. Hita tamin'ny fifidianana filohan'ny pirenena farany teo izany ambany tapa-pandraisana anjaran'ireo mpifidy ho hiatrany ny safidy. 750 amin'ny 50 isan-jato ny tapa-avitry amin'ny fidy. Iena ihany koa izany amin'ny fifidianana aloholona ho avy io satria tsy hifidy ireo mpifidy vaventy avy amin'ny mpanohitra. Ankoatr'izay, nasiany safidy teny ihany koa ny mahakasika andidy amandalana amin'ny fifidianana aloholona. Maneho ny aiainy amin'ny fanovana sy famokarana lalam-pifidianana maimaika mba hisorohana ny fanodikodinana politika ny lalam-pifidianana anomevana ny antoko politika amin'ny fitondrana izy ireo. Amin'izao, misy 12 ny olona voalahatra ho fidiana ka 2 isaky ny faritany, misy 9 kosa ny olona ho tendreny filohan'ny pirenena.
fantatra fa nytelo amin'ireo no mpikambana ao amin'ireo vondrona matanjaka ara-toekarena ara-tsosialy ara-kolotsaina ny telo hafa kosa dia manam-pahaizana tsongaina manokana mety isy fiatraikany ratsy amin'ny fisoloatena eo anivon'ny anteny meran-doolona marafitra mpanao lalana azy izany fanapa-kevitra izany ny fantsiana isan'ny loholona sy ny famaritana ny fari-pifidianana izay tokony miankina amin'izay filana amin'ny mampisolotena azy izay mahakasika ireo mpifidy vaventy kosa tsy ampy ny firavitra ny mpikambana ao amin'ny vondro mpifidy ho amin'ny fifidianana ho hatrany ny safidy mbola tsy tena voafidy araky ny voalazany lalàna ny lehibe ny faritra sy ny mpanolotsaim-paritra ny lehibe ny faritany sy ny mpanolotsaina ny faritany tsy ataon'ny governemanta ho isan'ny lahara-pahamehana ny fikarakarana izany fifidianana izany ka ny fanendrena gouvernoura ho lohan'ny faritra noho ny rosony raha mbola tsy misy ireo fifidianana ireo dia ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina munisipaly sy kominaly ihany no afaka handray anjara amin'ny fifidianana loholona Madagasikara manamarika moa ny safidy fa tsy mbola nisy hatreto ny fampahafantarana sy fampianarana mpifidy vaventy momba ny andraikitra sy ny fahefan'ny loholona fa taoriana hatrarana ny iray tamin'ireo gadra nandositra ny fonja be ny farafangana dia mpitandro ny filaminana iray no lavo ny velam-pandrika nataon'ireo namany mbola mitoy ny fikarohana ireo gadra nandositra ireo raha ny fanazavana voaray androany nambiany Velositraka sy Tahiry Niaina no nanao ny fanadiadiana nanao velam-pandrika ny namandreo gadra voasambotra ka nahafaty mpitandro filaminana iray tany trotroky farafangana araka ny loharano Vaovao dia voasambotra ny mpitandro ny filaminana tamin'ny 27 ny volana Oktobra teo ny iray tamin'ireo gadra nandositra ny fonjan'ny farafangana tao amin'ny fokontany iray atao hoe trotroky tao farafangana ihany no nahitana azy rehefa hatratehaky ny mpitandro ny filaminana ilay gadra nandositra dia naray antso izy ireo ny alina fa nisy fanafiana tao amin'ny komina iray mifanila amin'ilay toerana nahatratrarana azy rehefa tonga tany an-toerana nefa ireo mpitandro ny filaminana dia tifitra vararaka no nitsena azy ka teo na lavony lehibe ny zandary tao trotroky farafangana raha tsy ahivina dia 720 ireo gadra nitsoaka ny fonjaben'ny farafangana efa voasambotra hatreto ny 740 ary maty voatifitra ny 420 mbola misy 940 karohina araka ny fampafantarana avy amin'ny mpitandro ny filaminana mila mampandre ny tompona andraikitra rehetra ireo izay mahafantatra ny momba azy ireny loza mitatao amin'ny fiarahamonina ny fitehirizana gadra nandositra sy ny iriariany raisina ho piraitsy kombakomba amin'izy ireny ireo izay mampiatrano na mitazona azy fa saika fiaina avokoa androany ny toeram-pisoratam-panambadiana teto Antananarivo renivohitra efa saika hisoratra hatry ny ala avokoa moa ny ankamaroan'izy ireo saingy noho ny olana ny Covid-19 dia tsy maintsy izao vao ny roso fanadiadiana ary eo amin'ny sary sy rendran-tsary ny Andra Rakotomalala firaisana voalohany 470 ny mpanambady noraisina teto androany anisan'ny vanim-potoana ny antsoina hoe période de pointe ho an'ny mariage ihany koa ny volana novambra sy desambra tahaka izao ka mahabetsaka ny mpisoratra teo ihany koa ny nateraky ny Covid-19 ka tonga indray zao androany zao 470 efa tapitra amin'ny confinement fa najaina foana le isa hoe tsy mahazo mihoatra ny 200 ny ato moa lefitra lehibe ihany nefa na izany azy tsy mihoatra ny 100 no raisina iato fa ny seza nataona eo amin'ny 70 fotsiny dia ny olona izany mahita dia miverina ny sasany lasa fiovana hafa kely nateraky ny Covid-19 ny fisalorana ny artava miaraka amin'ny akanjo mianjaika hatramin'ny mpanambady noferana ihany koa ny isan'ny mpanotrona tato anaty efitrano raha teo aloha azy tsy nisy nahazo nanatrika fa tsy ny mpanambady sy ny vavolombelona ihany hier sy ny riny izao dia ny volana martsa teo no efa saika hisoratra saingy noho ny Covid-19 dia tsy maintsy nahemitra tsy nisy niala ny artava teto raha tsy tamin'ny fotoana ny fakatsary voafetra ihany satria ainao ihany le crise voafetra ihany le izy hatreto aloha tsy nieritretra hoe masque fotsiny izay no nataonao ohatrany ihany ka eo amin'ny 70 eo zany zay amin'izao mirary soa ny hery sy ny riny ho an'ny tokantranony ary ho an'ireo mpanambady hafa rehetra ihany koa izay nisoratra ho an'ny androany izay eto amin'ny MBS lafim-bavava tanteraka kosa indray ary dia niakatra ny vidin'ny voninkazo tamin'ity vanim-potoana ity raha ny fanazavan'ireo mpividy voninkazo sendra ny mpanao gazetinay mikasa ny anatitra ny voninkazo any an-tanindrazany raha mpiso ny voalohany vola novambra avokoa nambiany Velositraka sy Tahiry Niaina isan'ny mahaliana ny olona isan-taona ny fividianana voninkazo rehefa hakatoky ny voalohany volana novambra toy izao
raha nambaran'ireo mpivarotra voninkazo tetỳ Anosy zao dia manodidina ny 5,000 ariary sy 5,000 ariary ny vidin'ny voninkazo. Hita ho miavitsy ny isan'ny olona tonga manjifa raha ny fanazavana nomen'ireo mpivarotra. Misy akony lehibe hatretỳ amin'ny fividianana voninkazo ny fahantrana lalina iaina amponina hoy izy ireo. Le artificiel zao ny amontana zao amizao 30 000 dia 50 le bébé dia zay lehibe indrindra 75 000 francs. Raha hatramin'ny taona lasa hatramin'izay zao na mividy amin'izao miena ny olona satria tsy manambola koa la tao anatin'ilay confinement dia miena zany le mpividy voninkazo le mpanaty eny amin'ny fasana 35 50 60. Ny artificiel zao ny lafolafo eo amin'ny 25 40 arakaraka ny lehibeany dia ny naturel koa torak'izay arakaraka ny kely dia lehibe. Ny kely ihany ny fahitako azy manokana fa ny hafa tsy fatako. Indray malafo 1 million mahery ohatr'izay rehefa fety ohatr'izao 500 raha lafinay indray andro 750 farany mandeha mamy. Samy manana ny safidy moa ireo mpanjifa. Ao no misafidy ny voninkazo natoraly noho ny fitiavany manokana. Misy koa ireo misafidy ny vita amin'ny plastika sy artifisialy. Ny voninkazo bebe zany rehefa le 1er novembre dia ny artifisiel zany misy mandaray dia naturel na mandeha mividy any. Artificiel aloha satria any ambanivohitra dia iny zany mba tsy mba mandrapatonga any. Tsy mba izy mandrapatonga any ambanivohitra satria raha artificiel raha naturel izy zany dia mety hoe malazo. Saika miatraika amin'ny sehatra rehetra izay fiainan'ny mpanjifa izay raha ny loharanom-baovao. Fa misy ona ihany koa amin'izao ny tontolon'ny sarimihetsika maneran-tany satria dia nody mandry androany Sir Sean Connery na i James Bond. Izy moa no anisan'ny lalaon'ny James Bond voalohany indrindra. Ho arahantsika fohifohy atao anatin'ny ity fanadihadiana manaraka ity ary ny tantarany sy ny sarimihetsika nolalaoviny mamintana amintsika izany nambiany Tsovelo Sitraka sy Tahiry ny aina. Here's how you get him. He pulls a knife, you pull a gun. Nodimandry teo amin'ny 70 taona nilay mpilalao sarimihetsika Sir Thomas Connery, fantatry ny maro tamin'ny anarana noentiny hoe James Bond. Teraka tamin'ny 5 Aogositra 1770 tany Ekosy izy ary mizaka ny zom-pirenena Britanika. Raha ireo horonan-tsary nalaoviny tamin'ny James Bond azy dia isan'ny nanamarika azy ny James Bond 007 contre Dr No tamin'ny taona 2700. Teo koa ny Goldfinger sy ilay film mitondra lohateny hoe On ne vit que 2 fois. Raha ny fahatanorany dia tao Fontaine Bridge tao Ekosy no lehibe izy. Mpamily tamin'ireny milina lehibe mpanamboatra lalandreniny rainy Sean Connery ary mpikarakara tokantrano ndreniny. Niaina tao anaty fianakaviana sahirana izy. 7 taona monja dia efa voatery nitady vola inany iray aman-dreniny rehefa niteraka ny zandriny lahy ndreniny. Tamin'izany fotoana izany dia mamatsy ronono ireo toeram-pivarotana tany an-toerana no asa nataony mialohan'ny andehanany any an-tsekoly ary mivarikena rehefa mirava ny sekoly. Toy izay hatrany mandra-pahatonga ny 17 taonany. Tsy nahatody hatramin'ny sekoly famaranana izy fa niditra ho tatsambo Britanika nanomboka teo. Rehefa nandeha fotoana dia nisehatra teo amin'ny taranja baolina kitra ny lehilahy ary teo no niatombohan'ny lalao sarimihetsika tamin'ny taona 2700. Raha tsy ahivina dia isan'ny sarimihetsika nahafantarana azy voalohany indrindra ilay horonan-tsary mitondra lohateny hoe The Jack Benny Show. Tamin'ny taona 3 izy no nijanona tsy ny lalao sarimihetsika intsony. Teo koa ny aretim-bavony izay nikika azy ary 17 taona nijanonany tamin'izay sarimihetsika izay dia izao izy nindosiny fahafatesana izao.
fa eo amin'izay vaovao ny maresaka iraisam-pirenena izay hatrany vaovao any Frantsany izao dia mafana tanteraka ny toetra ara-pirenena amin'izao fotoana izao satria dia mamely mafy ny krizin'ny Covid-19 fa eo ihany koa ny adiny la Frantsa eo amin'ireo firenena islamista. Asina Andria Malala no mitatitra amintsika ny andindinin'izay sary ny Andry Rakotomalala. Sahiran-tsaina tanteraka ny filoham-pirenen'i Frantsa Emmanuel Macron amin'izao fotoana izao. Nanomboka tamin'ity herinandro ity mantsy mihamafana ny toetra raha ao an-toerana noho ny fifandirana eo amin'ny firenena arabo sy zareo frantsay. Efa tonga ny famonoana ireo frantsay toy ny tranga taonisy ny alarobia lasa teo ny raharaha izay heverin'ny frantsay fa ry zareo islamista nanao izany. Noho ny kisarisarin'ny Mahome nataon'ny mpampianatra iray tao la Frantsa ka tsy nahafaly ireo arabo moa noho ny atombohan'ny lonilony. Maro ireo firenena arabo no tsy faly amin'ny Emmanuel Macron ka nidina andalabe naneo ny atezerany. Tantara mbola mitohy ny any la Frantsa sy ny firenena arabo ireo. Fa hetsakilan'izay dia miakatra hatrany kosa nisan'ireo olona namony ainy sy mitondra ny tsy mikaretina Covid-19 any atoerana amin'izao fotoana izao. 5,704 ireo tranga vaovao ao anatin'ny 420 ora ary tafiakatra 4,700 be izao ireo namony ainy ao anatin'izay 420 ora izay. Noho ireo anton'ireo dia naverina indray ny fibohana la Frantsa. Ireo mahazo taratasy fahazahon-dalana ihany no afaka mivezivezy eraky ny tanàna tsy mihoatra ny 2 kilometatra. Tsy nahafaly ireo frantsay nefa ny fanapahan-kevitry ny filoha frantsay. Nanaitra ny akamaroany malagasy ity fanapahan-kevitry ny filoha frantsay ity satria dia samy mahatsapa mantsy ny rehetra fa tsy mifanalavitra amin'ny fepetra noraisin'ny frantsay hatrany ireo fepetra noraisin'ny fitondram-panjakana malagasy tao anatin'ny ady tamin'ny valanaretina coronavirus ireny. Iaraha malala nefa fa tsy mitovy ny ento-manana eo ampelantanan'ny frantsay sy ny malagasy ka ny irariany maro dia tsy hiverena fihibohana toy ny any la Frantsa itsony ny antsika eto Madagasikara. Fa hoarahanao arian'izao fampahalalam-baovao amin'izao ora izao ny fandaharana manokana makasika indrindra ny tatitra nokasain'ny solomavambahoaka ny Madagasikara avy amin'ny antoko tsy matany fianaran'ny sotany fa izay ihany koa no mamarana ny fotoana ny vaovao tamin'izao alina izao mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko.